ahoana marina tena manana paikady amin'ny fitantanana ve ny mpitondra raha ny vaovao azo isan'andro dia tsapa fa miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ny firenentsika amin'izao fotoana izao latsaka anaty fahantrana ny vahoaka krizy avokoa ny sehatra rehetra taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 dia latsaka tao anatin'ny krizy ny fiainan'ny vahoaka malagasy fampanantenana maro no nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny nandritra ny fampelezan-kevina atreto dia tsy hita taratra ny tena fampandrosoana any Madagasikara teo amin'ny sehatra rehetra miainga avy amin'ilay politika fampandrosoana nampanonofisina ny vahoaka malagasy tetikasa sy fitohizan-draharaha tamin'ny fitondrana teo aloha avokoa no izay ny mpitondra tokanana sy anaovana fampanantenana ho an'ny vahoaka malagasy mena ao anatin'ny fitaka ny vahoaka ny tsikaritra dia mahamenatra ny fitondrana ankehitriny ny milaza fa misy ny atao hoe continuité de l'État eto amin'ny firenena ity no teny nataon'ny filoham-pirenena tany Toliara marina tenenina tao hoe fampanantenana nataoko io tsy maintsy sotaitsika ary tsy maintsy atombotsika amin'ny taona ho avy zao farafatarana izany RN13 zany raha tsy vita zany RN13 zany tsy manao politika intsony mazava tsara ny voalaza teo fa ho amboarina ary tsy maintsy ovitaina ny lalam-pirenena fahatelo amby folo tsy ny fanamboaran-dalana akory ny olana fa ny filazana tsy marina amin'ny vahoaka malagasy raha somary tsy aivina kely dia efa nilaza ny filoham-pirenena ankehitriny io nandritra ny fitsidiany ity faritra ity tamin'ny fampelezan-kevina fa tsy hiverina any an-toerana intsony izy raha tsy vita io lalam-pirenena fahatelo amby folo io fiverenana fanondroany tao an-toerana io nataon'io dia izy milaza indray fa tsy hanao politika intsony hono raha tsy vita io lalam-pirenena io izay eo ihany fa ny tena olana dia efa vita ny fitondrana teo aloha ny fifanaovan-tsony amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanamboarana io lalam-pirenena io arak'izao fanazavana manaraka izao efa nazahoana famatsim-bola mitetina 5.3 tapitrisa euro tamin'ny banque européenne d'investissement tamin'ny fitondrana teo aloha ity fanamboaran-dalana lalam-pirenena fahatelo amby folo sy ny lalam-pirenena fahaenina ity tokony efa vitatry ny ela ihany koa ity lalam-pirenena fahatelo amby folo ity saingy noho ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 dia tsy tanteraka izany lizy angamba zao tena fipetraky lizany misy zany ataontsika hoe négociation ataon'ny fitondrana teo aloha dia lovainy ny fitondrana tearina rehefa misy an'le ataontsika hoe alternance politique dia le izy ny honnêteté intellectuelle zany veut que hoe le flou amin'izay fotoana zay mba miteny hoe tiany efa ataontsika hoe efa nisy négociation tany aloha dia vita zany zao fanatanterahana azy ohatran'izay daholo angamba le izy amin'ny akapobeany raha raisitsika ny io resaka RN13 io Andranovory Fort Dauphin io ny lalana tokony efa vita tamin'ny androny filoram-palimanana dia nisy an'le korotaniny dia niantona teo le izy dia farany teo nampidirin'ny fanjakana teo aloha tamin'ny androny filoha Rajaonary Mampianina ao anatin'ny négociation tamin'ny 11e Fed ny banque européenne d'investissement na hoe BEI zany no financeny io dia mandovan'izay zany zao ny fitondrana ankehitriny hoe izy zany ankehitriny mandovan'le asa efa natao teo aloha inona izany no tsy ilazan'ny filoham-pirenena fa efa nisy ny ezaka nataon'ireo mpitondra teo aloha ka ho tohizany ny tsy filazana ny marina tahaka izany dia tsy fomba fihetsika ataonam-pitarika mihitsy indrindra fa hoe firenena no resaka amin'izao aza moa dia lazaina fa hiady ho an'ny anoanana any atsimo ny mpitondra ny any atsimo tokoa moa no hitan'izao tontolo izao akaiky
fa mba fantatry ny mpitondra ve fa ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy no efa kere am'izao fotoana zao raha tena manana politika mazava momba izany ny mpitondra de tsy niandry fahafatesana mihitsy vao andray andraikitra sy ho tonga any an-toerany satria tsy vao androany no nisy ny kere tany atsimo de hoy ny RMDM Aotoliara hoe tsy fanampiana fa fanakona maso fa maninona moa fa ngakere zany tsy fa tam 2009 io efa nitondra fireneny tsy efa hainy veva iny bisikare any atsimo haina ani zany tsy hoe avy androany izy mahainy zany ray zay faharoa fahatelo zay ahoana moa ny inon'olo fa hoe tena miady amin'ny kere tokoa izy reto ary ny orinasa fa velona fa mandeha harotany sy vonony fa amono avy fotsiny ny isehony agny androany ny tsikatra de mbola mihevitra ny mpitondra fa tsy efa mitondra firenena izy ireo fa mbola ao anatiny fampelezan-kevitra tsy mahagaga raha toka lasa atao fitaovana politika ny fahoriny ny vahoaka malagasy toerana maro no nahazo fampanantenana avy amin'ny filoham-pirenena ankehitriny io nisy mihitsy aza ireo fotodrafitrasa no ravaina saingy tsy voarina sy tsy tanteraka akory tao anatin'ny fotoana nilazana fa anaovana azy sy anarinana azy de hoy ny any amin'ny faritra hoe fanantenana pomata natao aby zao hoe nataotsika hoe amin'ny amboarina lala natao zao jerena raisina ito faritra boeny aloha io hoe manana tantara io gymnase couverte nefa pinotika anao manao raha zany efa misy ty hoe solotegna tokony soloinao nio fa pare tsy vitan'izay niditra ma otrikaretina teto Madagasikara ny raisa angamba le vahoaka malagasy mihitsy natao fitadiavam-bola any ivelany ny gajana le vahoakany ao agnatin'ny tragno ny ioboka hoe zaray na mena ny bisy na ny mpianofana tena sanatrendresaka mangala baraka zany tsy tanteraka hatram'izao ary hatram'izao tena hoe tosika fameno tsy tosika fameno fa tena hoe tosika mampidika agnaty lavaka ny vahoaka sy ny firenena ny vola ve natao aiza mipetraka eto aminay Majenga natao aiza volan'ny Soalala nanomboka tamin'ny transition ka sobosy ty aminakay mandray azy de hoe sakany vavanareo tsy hiteny fa hagnaboana ny fanagnam-pirenena natao aiza io zavatra misy eto lazana aminareo nisy bois de rose sy miremorque telo na efatra nandehanay Antananarivo nefa natao hoe vita manjaka miadana atao aiza io faharoa izay natao hoe may tato misy kakazo may atao hoe palisantre tato port tato tsy ary nisy ohatran'izany mbola nandray mesure tamin'ny transition hoe kakazo bois de rose lafo vide tany andafy hoe nidorana azy io natao aiza vola regny akoatran'ny volamena eto tamin'ny andro Ndravalmanana nahazo fanampina na resaka fambolena indrindra fandriampahalemana tena nandro raha teto aminay mifaritry Mazenga boiny ka eto savritaka tsy mandry lavolavo vahoaka hatram'izao alatrompo mitadasa marina mihitsy izay filazana izay raha misy ny fanapahan-kevitra raisina tahaka ireny de mazava ho azy fa tokony efa voaomana sy milamina ihany koa ny paikady oentina manatanteraka izany raha tena manana paikady amin'ny fampandrosoana sy ny fitantanana tokoa ny mpitondra de tsy tokony hisy mihitsy ny fampanantanana pokaty araka ny filazana teo raha nambara fa andro tsy asana ary omarina tahaka ny 4 Jona ny daty ny 14 ny volana Oktobra de niova indray io fanapahan-kevitra io taty aorina izany de taratry ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena ataony mpitondra izany hoe misy ny tsy fahamatorana fa miaina ao anatin'ny hevitra mandalo mba akana fankasitrahana amin'ny vahoaka tahaka izany foana ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ity firenena ity tanga mihemitra ny jiro rano sakafo tsy fandriampahalemana izay efa iainam-bahoaka mbola ampiny fitondrana trotraka amin'ny fampitsaharana amin'ny asana de hoy ireo mpivarotra madinika hoe
foana tamin'ny toerana varotanay zay dia nefana le toerana ivarotanay zany tsy misy nefa zay mbola ao anaty fampidirana mpianatra mba homena toerana zany zay ivarotra nefa ny toerana ivarotanay raha tsy misy ny fampidirana mpianatra mbola misy zahay tompoko ohatranay izao a manano tena mamelona zaza 5 a aiza zany zay nivarotra manofa trano ay zay a ny ahita hanina hoanakay a midina rehetra tompoko mba alala zay ivarotra amin'ny toerana misy anay a mandra-pahitanao ny toerana ivarotanay fa zay manofa trano ny aretina te efa tsy fitiny aloha zay mba hanohy amin'ny fiainanay andavanandro satria misy adidy miandry anay ao ny ofatrano fidiram-pianatra ny fahavaratra mandodina sisisa nefa dia sakasakanana ny fiainanay ny fehiny dia izao raha tena manana paikady amin'ny fitantanana ny mpitondro dia ny mahasoany vahoaka aloha no atao ny laharam-pahamehana fa tsy fitadiavana fankasitrahana sy doka avy amin'ny vahoaka na ny fanapahan-kevitra momba ny famotehana orinasa malagasy io aza dia tokony io atao toy ny fasambazimba vahoaka maro mantsy no mivelona amin'izany ary vahoaka malagasy any tsy bado akory ny vahoaka ka tsy hay ankasitraka rehefa mety ny ataony mpitondro fa matoa ny mpitondro mitady doka amin'ny vahoaka malagasy lava tahaka izao dia misy tsy fahombiazanao mba firy tokoa moa izay ny servô efa tafiditra ao andapa amin'izao fotoana izao tena manana paikady amin'ny fitantanana firenena ve ny mpitondro fa ahoana mariny ahoana mariny